dia tonga soa to amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay hoadiadintsika androany zany a dia ny hoe inona no mety zavatsoa hoentin'io coronavirus io amin'ny zanak'olombelona, ary indrindrandrindra moa izany a dia ao amintsika ao Madagasikara. Mametra-panontaniana angamby ianao hoe ahoana indray ary zany hoe zavatra efa hita izao fa mamono olona, zavatra hita izao fa efa mandrava ny resaka toe-karena eran'izao tontolo izao, zavatra hita izao fa hoe farandro, ka inona indray no mbola eritreretinao fa mety ho zavatsoa hoentin'io coronavirus io. Eo indrindra mantsy zany a isika ny amin'ny fanadihadinan'izay karazan-javatra ohatran'izay, satria raha iresakitsika hoe resaka farandro, ny farandro dia samy manana ny ora sy fotoana sy ny andro izay ifaranan'ny andro ny olombelona tsirairay eto ambonin'ny tany, ka tsy voafariparitra mihitsy amina fitsangan-javatra na fisehoan-javatra ny farandro, fa ny olona tsirairay dia rehefa tapitra ny fofinainy dia izay ny farandrony. Ka isika olombelona rehetra zany dia raha araky ny fihaverako dia tsy tokony andeha hiandry ao anaty farafara na ao anatin'ny confinement ny ora farany idonan'ny andronao, fa ao anatin'ny instan'ny olombelona zany zavatra efa voajanahary ao amin'ny olombelona dia izay atao hoe instinct de survie izay. Izany hoe ny olombelona rehetra rehefa misy ny zavatra izay mananontaniana ny fiainany, mananontaniana ny fahasalamany, manembatsembana azy dia misy izay atao hoe instinct de survie izay. Izany hoe ilay hery miafina zany ao amintsika olombelona izay manosika atsika hitady vahaolana, hoentina misedra ny olana rehetra izay mitranga, na ara-pahasalamana io na ara-toe-karena, dia manana n'izay ataontsika hoe instinct de survie izay ny olombelona rehetra. Na rehefa manoloana ny fahafatesana koa ny olombelona dia manana an'izay hery miafina ho amin'izay ny mba te hiaina. Ka io instinct de survie io zany dia io no matanjaka indrindra zany amin'ny hery izay misy amintsika olombelona. Ka raha ohatra ka misy zany ny olombelona izay mahay mampiasa azy io dia anana vokatra tsara dia tsara izay tsy nandrasany akory ary ho lasa lavitra ny olona mahay mampiasa ny atao hoe instinct de survie. Raha ohatra kosa nefa tsy mahay mampiasa an'izay angovona enerzia ao amin'izay ny olombelona iray, dia ny tahotra no mety andresy azy sy ny fahadisom-panantenana ary ny akivina izay no mety andrendrika ny olona iray ary amono azy mihitsy tsara ho fantatsika izay zavatra rehetra izay. Ka ny olombelona rehetra zany amin'izao fotoana izao dia manana an'izay instinct anankiroa zay, na ny instinct de survie na ny force de désespoir, na ny akivina tanteraka zany hoe efa tsisy hevitra tsony ty zavatra ty fa de efa miandry ny fahafatesana eto zany isika rehetra. Ny eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé dia
mamoa foana ny saitsika olombelona ny hoe andeha any amin'ny tsaratsara kokoa, andeha hitady vahaolana amin'ny pozitif. Izay zany a no tanjontsika eto amin'ny Jeanne Forêt Santé. Ka ny famakafakana ny olana izay napetrako teto, inona sinona daholo ny olana izay mahatonga ny fikatsoana, na eo amin'ny resaka ara-pahasalamana, na eo amin'ny resaka ara-toekarena, na eo amin'ny resaka fampandrosoana, ny famisavisana ny olana no afaka andehanana any amin'ny vahaolana. Ary rehefa fakafakaina amin'ny tokony ho izy ny olana, dia izay no ahitana vahaolana maharitra. Ka maro dia maro ny zavatra izay nolazaiko teto, nefa tsy sahintsika malagasy akory na ny misokatra momban'izany. Ny tantaran'ny Madagasikara ny fakafakaiko teto daholo a, mbola pany fa tsy iny fotsiny ny tantaran'ny Madagasikara tompoko, ny fermiafina ao amin'ny Madagasikara. Ka ity coronavirus ity zany a no ampisokatra ny masom-panahintsika rehetrarehetra, ary ampisokatra hitodintsika amin'ny marina. Inona ny marina? Efa niteneniko teto daholo ny amin'ny hoe ny mpivady voatery tsy maintsy manao confinement, ary tsy maintsy mifampitodika, mifamina, mifampijery mandritry ny andro maromaro. Ao no hipoitra ny hoe aiza ho aiza moa zany ny fipetraky ny fifankatiavan'ny mpivady. Eo ny hipetraka na ho hitan'ny mpivady hoe olona tokony hiaraka amiko ve ty satsia sa eo no voamaika anamafy bebe kokoa ny fifankatiavana. Satria rehefa ao anatin'ny marina no mipoitra ny aiza ny lalakale. Ka ity coronavirus ity zany a dia hitondra ny zanak'olombelona amin'ny fomba fijery hafa dia hafa zany izy ty. Satria izay efa niteneniko teo zay hoe ny coronavirus dia manambana ny olombelona rehetra tsy akanafaka eto ambonin'ny tany. Io tsy misy resaka hoe ohatrinona ny volanao any amin'ny banky, tsisy resaka hoe mahatra, tsisy resaka milliardaire sy millionnaire, tsy misy resaka hoe olona ambony mitazona toerana ambony amin'ny fanjakana sy amin'ny fitondrana, fa de petahany daholo zay azony. Mampieritreritra. Ka rehefa eo amin'ny fotoana ohatran'izay zany ny zanak'olombelona no mipoitra ny marina rehetrarehetra zany. Kapok'Andriamanitra zao zavatra zao ho antsika olombelona. Ary dia mazava fa rehefa matanjaka ny antikora ao amin'ny olona iray dia sarosarotra ho an'ilay virus zany ny mandavo an'ilay olona. Mazava ne zay zavatra zay e. Nefa ilay olona mety tsy marary idiran'ilay virus, fa mety mitondra an'ilay virus izy ary mety mamindra amin'ny olona manodidina azy. Ka ny olona manodidina azy izay ambanimbany zany ny force ny anticorps, dia izay olona izay no mety arary ary mety hitondra hatrany amin'ny fahafatesana. Noho izany zany ilay coronavirus dia mahatonga ny zanak'olombelona koa zany hikaroka bebe kokoa
ny amin'ny momban'ny fahasalamany, ataony ahoana zany a ny ampatanjatanjaka ny anticorne, ahafahany mijery bebe kokoa zany a ny hoe ahoana zany a ny fomba ikojan'ny fahasalamany amin'ny fomba natoraly izay mandeha amin'ny tokony ho izy izay hoe mandeha amin'ny tokony ho izy dia amin'ny alalan'ny fisakafoanana ara-pahasalamana, amin'ny fanaovana fanatanjahantena, salamy masinina, ny tenantsika olombelona mila manary ny zavatra malotoloto rehetra ao amintsika vao afaka hiasa araky ny tokony ho izy ny masinina. Ny fampitonina ny saina mba hahafahanao a mieritreritra hoe aiza ny lalakom-bana, inona ny olana, inona ny vahaolana. Tsy mora ity zanak'olombelona ity, eo zany a ny mampiavaka azy a amin'ny biby, satria ny biby a dia ny vatany fotsiny zany no miasa, misakafo izy a ary dia mirenireny eran'io, fa ny olombelona dia misy ny vatana, ny saina ary ny fanahy izay mampiasa azy, ary miodikodinao koa ireo telo ireo, miodikodinao koa io zany a no mahatonga azy ho salama na marofy, satria raha mikorotana ny saina dia misy fiatraikany any amin'ny vatana, raha mikorotana ny vatana dia misy fiatraikany any amin'ny saina sy ny fanahy. Izao fotoanan'ny coronavirus izao zany no ahafahanao mieritreritra bebe kokoa zany a ny momban'izay a fomba fiasan'ny milina amin'ny zanak'olombelona izay. Ao anatin'izany zavatra rehetra izany a ny tontolo iainan'ny zanak'olombelona, tsy afaka hiaina fotsiny ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao, fa tsy maintsy misy ny tontolo iaina, tsy maintsy misy zany a ny sakafo miditra ny vavany izay tsy maintsy ho tadiaviny amin'ny alalan'ny fahitany asa ampisy ny fidiram-bola izay ahafahany mampiditra ny sakafo ao aminy, mampitafy azy sy ananan'ny fiainana ara-dalàna amin'ny maha olombelona mba ananany asambarana. Kanefa amin'izao fotoana izao zany izy a lazaina indray fa tokony tsy miasa fa mipetraka ao an-trano mba ahafahany miaina, mba tsy idiran'ny virus sy hiparitahan'ny virus amin'ny zanak'olombelona, satria dia iaraha mahalala fa dia mitombo dia mitombo ny isan'ny maty sy ny marary miditra amin'ny hôpitaly amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra fa aty amin'ny tany vaventy toy ny Amerique du Nord. Mampieritreritra, kanefa aty no misy an'izany atao hoe fitaovana tena raitra dia raitra izany raha miresaka fitsaboana. Mampieritreritra antsika zanak'olombelona daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, mitodika amin'ny any Madagasikara, hiteto amin'ny internet, fa mbola vitsy ny tany marary ny coronavirus any Madagasikara raha oharina zany aloha aty amin'ny tany vaventy. Mampieritreritra, kanefa adiadio tsara ihany koa fa hoe iza sisa daholo moa ireo voatily, moa ve ny olona rehetra ao Madagasikara misy ramba be bahoaka ve ny voatily, fa nytanina mipetraka izay zavatra zay, ary ny olona rehetra izay mivezivezy eran'io fantatra ve hoe iza sisa daholo.
no mety ho efa mitondra nio virus io fa saingy tsy marary ny porteur sain zany aiza mariny no tena hipetrahany zavatra rehetrarehetra betsaka no mbola hita mandeha eranio eny an-tsena mifanosiosy tsy misy akory ny distance tsy mitondra cache-bouche aiza ho aiza zany no mety ho fiatefan'izay zavatra zay raha ny tenako manokana dia arao amin'ny atsakany sy andavany ny torohevitra rehetrarehetra izay omen'ny mpitondra fanjakana sy ny mpiasan'ny fahasalamana aza atsahatra ny fanentanana ny olona amin'ny fanasana tanana amin'ny fanaovana ny cache-bouche amin'ny fanajana ny distance sy ny sisa ny fanarahana ny sakafo ara-pahasalamana io zany dia eritreretin'ny olona fa hoe ambanimbany zavatra io ny zava-dehibe tompoko io ny zava-dehibe ny fanarahana ny sakafo ara-pahasalamana satria io no mampatanjaka ny tenanao isan'andro manome hery manome ny angovo rehetra manany sika ny ravikazo sy ny huile essentielle ny ravitsara ny mandrava sarotra ny katrafay ampiasao daholo reny zavatra rehetrarehetra ireny satria ireny dia ao anatin'ilay hoe prévention izany hoe eo amin'ilay hoe terme zany aloha tsika no hoe mila fotsiny zany mandanjalanja ny terme ny amin'ny hoe samihafa ny prévention ny fitandrovana sy ny hoe manasitrana satria mantsy io zany mantsy dia adiny matanjaka moa zany ny etikety ny matanjaka tsy manaiky anao zany ampisokatra n'izay vavanao zay hoe manasitra n'izay kanefa ny fotoana moa ny ilaza azy eo indrindra mantsy zany midirako satria ny terme manasitrana dia mbola discussion be io zany amin'ny hoe resaka medikaly ny resaka fahasalamana satria ohatra zao hoe manome ohatra zao misy ny olona miteny sitrany diabety rakoto tsy misy izany olona sitrany diabety izany tompoko fa hoe misoulager ny diabety izany hoe manamaivana zany ny symptôme rehetra momba ny diabeta ny zavatra ampiasaina momba ny diabeta toy ny insuline zany toy ny comprimé ho an'ny diabeta type 2 zany sy ny fanaovana fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana ny fanaovana ny fanatanjahantena ny fampitonina ny saina ireo dia manamaivana zany ny diabeta ao amin'ilay olona zany hoe mampiena ny tany siramamy ao amin'ilay olona fa izay tsy midika hoe sitrany diabeta lay olona izany hoe ilay terrain'ilay olona zany no tsy mahazaka siramamy tsy mahay mampiasa ny siramamy araky ny tokony ho izy zany hoe ny siramamy izay tokony hiasa any amin'ny muscle zany ampatanjaka ny muscle ho an'ny olona diabetika zany dia mijanona ao amin'ny lalandra zany azy ny diabeta ary dia manimba tsikelikely ny lalandra ary dia mety mampiakatra ny tosi-dra mety mahatonga hatrany amin'ny fahatsitseman'ny lalandra sy ny accident vasculaire cérébral zany ny zavatra zany
ka izay no antony izany anetanana ny olona voan'ny diabeta amin'ny alalan'ny fanovany ny fomba fiainany, ny hygiène de vie-ny mihitsy zany no ovany. Fa tsy misy olona sitrany diabeta tompoko, satria raha vao miteny ianao hoe sitrany diabety raha soa na rakoto, de dikan'izay zany dia afaka zany rakoto sy rasoa misesika siramamy amin'izay tiavany azy. Eo indrindra maty zany sika amin'ity resaka coronavirus ity. Ny fomba fiainatsika olombelona mihitsy, ny hygiène de vie-tsika, ny fomba fisakafoanatsika, ny fomba fisainatsika, ny fomba fampiasam-batatsika, io zany no mila ovana. Fa ny terme hoe manasitrana zany, izay zany no hoe salasalaina ny fomba fitenenana an'izay zavatry zay. Satria ny ravitsara dia fantatsika fa hoe manatsara ny fitaovam-pisefona, ny mazava sarotra, fa tsy misy ny terme milaza fa hoe manasitrana tanteraka. Satria raha ohatra ianao zao hoe voan'ny coronavirus ny olona anankiray, de ataotsika zany hoe sitrana, satria ny symptôme zany any disparaître daholo. Izay tsy midika miverena indray zany ianao amin'ny fomba fiainanao teo aloha, amin'ny tsy fitandremana ara-tsakafo, miverena indray zany ianao amin'ny gaboraraka amin'ny fomba fiainanao, amin'ny loto sy ny sisa, dia aza manao kasibosy itsony satria hoe efa sitrana, nefa mbola misy ny epidemie mandeha eran'io eran'io. Amin'izao fotoana izao tompoko, any Chine dia mbola nahitana cas niverina indray, olona efa sitrana teo, dia mbola nanjary pozitif indray tompoko. Izay no antony izany ny hoe manova ny fiainan'ny olombelona ity zavatry ity, satria mametraka ny discipline ao amin'ny tsirairay zany ity zavatry ity, ary dia mahatonga azy ho responsable amina zavatra maro amin'ny fiainany, responsable amin'ny fahasalamany. Izay no antony amerimberenana eto ny resaka hoe finanana sakafo ara-pahasalamana, ny fanaovana fanatanjahantena, ny fampitoniana ny saina, zavatra tokony efa hoe ampidirin'ny olona tsirairay ao amin'ny fiainany zany io zavatra io amin'izao période de confinement izao, amin'ny mampisy ny épidémie, ary mandritry ny androm-piainany ray manontolo. Satria ny fiainana dia tsy maintsy hisy foana ny surprise, ny zavatra izay tsy nandrasanao. Ka rehefa tsy niomana ianao amin'izay zavatra rehetra mety iseho, dia izay ianao no mety ho resin'ny événement rehetra izay tranga eo. Inona moa no mety zavatra tsara hoentin'io zany ao Madagasikara. Izany tsy miteny hoe mety ny nampidirana azy tao eto dia mbola je signe, je persiste et signe, fa adisona ny nampidirana an'io teo. Kanefa moa hoe akory atao fa efa tafiditra izy zany dia tsy maintsy miatrika an'izay. Fa ny zavatra tsara mety anova zavatra ao Madagasikara zany amin'io zavatra io, dia ny hoe anjary responsable bebe kokoa zany amin'ny zava-misy rehetra zany ny olombelona rehetra ao Madagasikara. Anjary hijery bebe kokoa izy zany momba ny fahasalamana, fa tsy hakininy 100 any amin'ny dokotera foana ny fahasalamana. Efa nilazaiko teto fa 70 ny aretina ka vokatry ny fikorontanana ny taova sy ny toe-tsaina sy ny te-panahy ao amin'ny olombelona iray, vokatry ny tebitebin-tsaina sy ny stress sy ny sisa. Ka
itodika bebe kokoa zany ny olona amin'izay fahasalamana zay aiza moa no ahafahany mitaiza tena ara-pahasalamana efa manodidina azy eo daholo eny ny zavatra rehetra tokony hitaizany tena ny voankazo eranio ny zava-maitso eranio ny anana ny legioma mampalahelo ange reny hoe ny mpivaritranana sy ny mpivaritra legioma lasa tsy nisy mpividy indray aiza retsika ireo any ny fanafody voalohany e Hippocrate ilay raibeny médecine dia milaza hoe que l'aliment soit un remède azadiny zay ory fanjakanao rehefa mba hitanao fa tsy lafy ny mpivaritranana ny legioma sy ny sisa dia mba vidio mba mampidibola ho an'ireo olona ireo zany zavatra zany a dia zarao any amin'ny olona izay tapakasa tsy mananasa tsy manampidiram-bola amin'izao fotoana zao satria voatery mihiboka trano zarao ho an'ny mahatra fotoanany koa zao ny mba hijerevan'ny fanjakana koa hoe inona marina moa zany ny tena asany zay zao a dia efa tombotsoa faharoa koa zany azo amin'ny coronavirus izany hoe eo zany vo tena hitodika eo ola retsy e tena adinitsika tokoa moa ty vahoaka ty hatramin'izay fa taony tena tsika sy ny mahatsaratsara tsika foana no tao nataotsika hatramin'izay efa firosoana amin'ny tena votoatin-javatra inona marina moa zany ka no tena objectif amin'ity nandraisana ny fahefana ity ny mipetraka amin'ny trano be sy ny tomobile mamirapiratra izay ve no tena nametrahany ny vahoakatsika teto sady hijery azy mba apetipety ny fiainana ampisokatra ny masotsika koa ny hoe ay ilaina ny dokotera sy ny infirmiera mipiasa ny fahasalamana izay somary natao akilabao foana hatramin'izay na ny karamana na ny momba azy ay izy zany ny tena tompony ny aina koa rehefa tena tao kionty Andriamanitra aloha no tompony ny aina fa saingy manao an'izay asan'Andriamanitra izay izy amin'ny alalan'ny fitsaboana ny vahoaka mila jerena manokana koa akaikikaiky ny momba ny mpiasan'ny fahasalamana zany manomboka eto jerena akaikikaiky ny momba ny karamana sy ny fivelomana fahatelo zay fahaefatra dia amin'izao fotoana izao zany fa tokony ho tsapatsika malagasy fa ilaina ny mpamboly sy ny mpiompy any ambanivohitra inona moa no antony mampandositra azy aty andrenivohitra dia ny dahalo ahoana moa mipetra amin'ny plasin'ilay olona ianao hoe ianao misy sasatra mamboly an'io vary io misy sasatra mamelona ny omby io dia tonga ny dahalo miaraka amin'ny basy be izay basy mirotsaka avy any an-danitra ve ny basy misy namboatra basy ve ny gasy efa misy any aloha any mambomboatra an'izay mba fatapatany ao fa ireo basy ary fomba avy aizy ireo andeha mono ny tambany vohitra ny tatsa izay mamelona ny malagasy ray manontolo amin'ny alalan'ny atseboany mampisokatra ny masotsika koa zay ny amin'ny hoe hay ilaina ity fambolena ity hay ilaina ny voankazo sy ny legioma hamelomatsika ny tenatsika olombelona fa satria ireo zany no tena zavatra fondamental izay mampatanjaka ary mampatanjaka ny antikor entinao miady amin'ny otrikaretina zao zany dia tokony efa ataon'ny fanjakana
ny planification iverenana zany amin'ny fambolena sy ny fiompiana, iverenan'ny malagasy ho tamana ny ambanivohitra hanamafy orona ny fambolena sy ny fiompiana. Tena zava-dosany e, tsy azotsika saitsaina mihitsy ny hoe aneken'ny malagasy zany hoe valala tsy mandady arina ho tofirina basy, kanefa mamelona ny malagasy. Tsy azotsika saitsaina mihitsy aneny hoe tonga amin'izany zavatra zany sika e. Eritrereto aoriana n'ity coronavirus ity dia io no hampifoa ny malagasy iverina amin'ny fambolena. Misy an'izay mpivady frantsay izay tamin'izao nanao interne tany Fransa zany, nanao interne amin'ny médecine tany Fransa, marariko tao zay raha matoa zay voan'ny cancer de l'estomac izy, de vao nahita izy mivady dia afaliana moa izy ty e, satria dia nampatsiaro zavatra maro azy mivady zany ny fahitana azy, satria à l'âge de 20 ans zany io rangahy io ingénieur en agriculture io dia tany Madagasikara zany ny voyage de noces izy mivady, ary destination izy tany Iosy. Fa ny fitantarana izy mivady an'izany Madagasikara izany dia paradisa tompoko. Tena ny marke ny fiainanay mivady ozy izy ny fandalovanay tany Madagasikara. Ny olona ozy izy tsara fanahy sady tsara fandraisana, ny vokatra ozy izy de zany de tena hoe tsy lany ozy izy ny vary miakatra ozy izy tamin'izany fotoana izany. Ny zanako efatra ozy izy dia teraka tany Madagasikara daholy, dia ireo zanany efatra ireo dia samy meny anarana daholy satria nifindrafindra toerana izy zany, nisy teraka tany Iosy, nisy teraka tany Fianaratsoa, nisy teraka tany Tananarivo dia meny anarana daholy. Ny zanany hoe Bara, misy zanany atao hoe Bara, misy zanany atao hoe Betsileo, dia misy zanany atao hoe Merina. De hitako teo daholy moa natsony daholy zay zanany zay tamin'ny fandalovako tao amin'zareo nasainy ny sakafo tany an-tranony efa lehibe daholy efa misy ingénieur, misy efa tsaratsara toerana daholy ny zanany, de minambary isanandro ozy izy ireo zanany reo.